Lasibatra tantara nosoratany Andry Tafita Mikaela sy Aloka Tifson. Olalaoviny Rakoto, Faly, Sinez. Miaraka amin'ny Antsaravaka, ny Ravo. Mandray feo, Sira Toljanahary. Mandrindra ny lafiny teknika, Dida Montero. Manatotosa, Djiad. Sao ve ianao vao tonga e? Za efa nitatena mafy mihitsy tato. Enao koa zany ry anjara. Fa za ve zazakely aminao ka atahorana ho very Fa efa tsy milamina ny eny tanàny e. Sika maly vao niaraka nahita tamin'ny vaovao iny. Ok zany ho any e. Alefaso aloha ny sakafo efa tena nonangia io e. Ohatra e. Fa ina koa zao tia mibotsina be anaty maletina. Enao koa zany a. Inona moa fa le mahazaka io e. Vola be io ry anjara. Aleo sokafako mihitsy amin'izay hitanareo mianaka tsara io. Ay, fa tonga papa. Ody. To vola be reto anaty malety papa. Fa tamin'ny afakomaly izy nitondra ohatran'io dia efa io indray. Ore olona. Fa tsy mahafaly anareo nga moa zao e. Mahatoa misy zao a. Mandeha tsara zany ny afery. Mandeha tsara koa satria miaina milamina zay. Dia asa toizana tsony a. Efa miady anareo zao a. Dia zay fotsiny. Eny ary. Ianao moa mamelona dia izay hitanao fa mahatsara anay dia ataoviko. Fa hoanao sitraka. Mba manahoana aloha ny fianaran'ny lahy zany. Milamina tsara ry papa. Fa le zavatra nampanantenan'ny papa zao tena nirasako fatratra mihitsy. Le hoe inona moa ty zany fa tena tsy tadidiko ange. Le hoe rehefa mahavita lisansa dia alefa ny papa hianatra any ivelany. Ay ve zany fotsiny lesy aza matahotra lafa tanterahako iny. Sady tsy hitako koa nge izay olana tokony tsy hatateraka an'izany e. Mivola lesy misy sitraka misy ny vola. Eny ara papako. Dia efa matoky ahy zany a. Dia ahoana moa zany felana rehefa lasany ianao? Ny amin'ny fiarahanay moa zany ny tiany mamao fantatra. Zany mintsiko. Sy tsy misy olana zany e. Efa nisy fotoana nge natsipoko taminy ihany zany resaka zany fa tsy nanisy olana izy. Ay, tsara zany. Zay aloha fanomana ny sakafontsika ry ahy e. Izay mihitsy ry anjara. Za koa zany efa tena anoana. Aleo apiko mamaho dia amin'izay tsika tsy taraka e. Andao ary. Dia zany ny vaovaoky malala. Sitraka. Misy zavatra angatahako anao alohan'ny andehananao. Ka lazao raha izay tianao fa tanterahako daholo inge. Ndaontsika hiteraka aloha izay ianao vao mandeha. Filana. Fa inona aloha tia mahazo anao e? Eny e, fantatro fa tsy mahatoky ny fitiavako anao ianao. Ka amin'izay angentsika mba mifamatotra tsara e. Tsy mety aky izany malala. Sady tsika nge mbola tsy vita mary azy dia sarotra zany e. Tsy mety mihitsy aloha raha ny tena marina. Izay. Dia raha lasan'olona any ianao dia ahoana ka ianao nge tena tiako sitraka. Za nge tena tianao e. Ary manrak'izay ny fitiavako anao fa tsy sanatria torika hoe fahatairana na hoe filana fotsiny ihany. Zany. Ka andao indray ary atao haingana zany mariage dia miteraka tsika izay ianao vao mandeha. Eny e. Azo atao ihany zany saingy ahoana indray isianay ianao. Zao ry filana. Rehefa manao zavatra dia tsara raha hoe makabahana tsara. Izany fiterahana zany anie ka tsy moramora e. Marina fa manana ny ampy ny ray aman-dreniko saingy andry zareo fa tsy hoe anahy. Indray ary manaika satria tianao. Itsarao fa tianao ary andry izay iverenanao foana na firy taona azy. Ary aza malay loatra an'io moa ianao e. Jereo nge fa lasa simba le endrika mahafatifaty e. Lasa misy aloka indray. Fa marina ho aho. Ahoana marina ho any eny ao izay e. Efela izay tsy nandalo tany aminy. Hoay saika adiniko marina. Nanafatra mihitsy izy hoe asaina mandalo any ianao fa misy zavatra omeny anao zany. Zany? Dia roviana ho? Ka nandro any ary moa no any ianao inona ny olana e? Ka aleo zany fa makany ary efa motsika ko.
Fahaterinao Mety kake raha mijanona any ianao androany alina dia raha pitsy tonga dia mandeha mianatra marainy. Zaho ary ny atao mandalo any an-tranoko aloha tsika maka isy lamba isoloko rapitso dia avy eo makany aminareo. Mety? Sy mety tsara zany ka. Okey ary. Manajanao patron. Vaona koa nareo miantso maimaka be ty ka misy olana Calme aloha raha miandry. Vahoany Azao misy débat niantso aho avy any Canada le olona. Fa tsy haiko nangaty hoe taizany nazony an'le numéro ana WhatsApp koa. Dia ahoana ozy izy taminao ka lazy nefa mila rongony be dia be sady ilainy maika mihitsy. Ka ahoana? Raika zany ataovy milamina fotsiny bob dia vita zany finary ty. Ka ny olana aloha dia zao inona indray miblema amin'izany ka le dy mbola mila n'le rongony tena maitso. Zany hoe mbola tena le vao maniry le izy. Ay ve tailitsika zany pata. Zao misy namako izay mipetraka any ambanivohitra any dia ao amin'ny fambolen'le rimangazo misy an'ireny bobaka be tena maniry fotsiny. Ora ny andry tena marina zany. Eno bravo zany. Dia ahoana raha miplaminaka? Ahoana nataontsika tapenana kely fotsiny vavany amin'ny 10 metsy ariary. Le rikonge tsy dia mila vola be zany. Okey raha miandry tonga dia makany zany tsika raha pitso. Eno vola be mantsingena ka amin'le débat tamiko amin'le izy dia efa miteny amin'ny laza. Eno fandraso aloha ahoana aloha namana azy eto amintsika tamla efa misy olona sain'le makany le izy eto dia izay ihany mitsika hoe tsy misy asantsika saina amin'izany tsony le tsy mahafinaritra zany pata. Fa izao ary aloha azondray andro zany le toerana. Sy azondray andro mihitsy ka ay fa ho atsoika io zany io dia raha pitsitsika tonga dia manainga. Okey mety zany lesy fa ela aloha aza mbola misehoseho raha fa mbola be dia be engeny mpitandro ny filaminana mitady an'lahy tady an'lahy mafinarako zany raha pata. Fa nilay aloha le fiara ataontsika farany iny tena nilay iny na antahotra azy zao ty gaga mihitsy mitondra vola be ako. Maromaro ny taky ireny pata. Dia zao letsy alohan'ny sarana aloha dia asitsika mahafampanahy kely sa ozy ala mety zany sady mbola mafy keo neny raha pitso eno mety zany pata tairo. Garçon azafady letsy azafady garçon. Maman tonga zay Hoavy ay manambahiny tsika mahazo toerana kia. Manao ny salama tsara fa efa elany endry izany tsy mba nandeha taty aminay tsony atahoana fa mifianarana koa angerina eny ka tsy mamela mahazo mihitsy aho eny ataovy tsara fa io tokoa no antoko no avy sady lova tsara indrindra ihany koa izy amin'ny fitenenan'izay. Aleo aloha akaram-boankazo sotroneto izy mianaka sady ny andro koa zany tena mahafana raha teo. Eny ary dia inona hono akimy vaovao izay elaela izay. Tsy dia misy ambara loatra raha zao sitraka andeha hianatra ny ivelany saorina eny ndry toa malahelo anendry izany anefa tsarovy fa mahasoa anareo mahatonga anay mihezaka mampianatra azy ihany. Eny manaiky an'izany ange hafa matahotra koa nefa ny amin'ny fitiavanay manana finoana retsy rifelana. Zaho aloha tena matoko fa tsy hamitaka anao zany iny zanako iny zaza tsara taizana iny. Mahafany ery zany resakareo zany. Malahelo ane ilay zanak'olona ary sitraka amin'ity ianao andeha ty reto aloha ny zy dia samy mandaraka ny azy dia samy manala ny etaetany. Misaotra betsaka ry izy mianaka. Fa zao neny matory ety amintsika felany androany afaka mitafatafa mandra maraina eto tsika. Eny mety zany. Fa papamarina nga tsy mbola tonga foany raha ianao ne ohatran'izao foany be asandreo manalina ka adidy kosa ny azoko tsy aleo ve mahita azy manao ohatran'izany dia milamina ohatran'izao foana fiainanareo izy nareo ka mbola tsy ao anatin'ny tokantrano marina indry dia tsy mahatsapa an'izany
mba ilaina ihany koa neky nyfiarahana amin'ny vady aman-janaka na mamy aza amin'ny vola sy ny hareny. Eny marina aloha izay e. Lozako angamba aloha nareo fa misy zavatra atao kely tsy any efitratsy. Ok ary neny a. Ndokontsika sindrilo ho any amin'ny efitrango dia any ty zana nyresaka e. Tao azoko. Trotro iaka. Eny akiry malalako aho. Tena nilamina kosa aloha ny androany iny raha miandry a. Vao azo netana tonga de lasa. Marina aloha zany rapata. Fa ino ahoana amin'izay zany ny anjarako ka. Calme raha. Ahoany? Soloana ataotsika. Aleo aloha tsika siala mandeha miala ny tanàna dia andangatsika mizara an'ilay vola. Tsy tiako mantsy hoe sosana aty misy atsika teto. Marina zany saingy ny andro nge fa mimaiziny za mbola ody lavitra rapata. Izay indray lahy. Inona mampiasa saina ny lahy io e? Ateriko hatrany ambaravarany lahy lahy. Kaprelina ny lesty e. Mahay manao izay mampifariny akamany azongaha kaprelina pata milay ianao e. Ora miandry. Zao marina aloha. Misy ketrika manaraka andray izy. Hoe ahoana ka? Misy vahiny izay andalo eto mata izy. Dia tan'lahy ihany moa reny rehefa tonga eto ny vahiny. Mila sipam-bola vidiana izy sady mila rongony iray fonosiny ohatran'ilay mahazatra ihany mety. Dia ahoana zany pata? Ahoana no ataotsika? Ahoanako? Lery aloha efa ela niresaka tamiko e. Fa soliziko tena poinsa dia lazaiko any lahy. Ny amanko tsy tiako le milaza zavatra mbola ny ekipony nimby le tsy. Eno ka eo amin'le jamala moa mora ihany fa le sipa zao no mety ho sarotra. Ahoana koa azy zany. Ka raha tsy hoe tonga dia aka zazakely ny sekoly fianarany teny anga. Zay mitsy lesy natao zay mitsy natao. Tonga dia tsy asiana santomanga zany mitsy lesy io vola be kely tiany no azontsika amin'io raha ohatra ka hoe vitatsika fialaza ny ketrika izany fiarady ahoana eo ny tsy azoko aloha pata. Aza vao kely ataoninona nefa le sipa virgin. Oltira ny andro ahoana mazava ho azy lesy fa analany andro fotsiny mandritra ny 5 andro ijanona eto azonina ary io ane tsy siparay fa milisan'andro san'andro raha miandry. Enjakenjana sy mafimafy nge zany paty. Enjana mihitsy moko. Dia tsy maintsy makabandy tena enjana koa sao dia sanatritra haingo eo. Kilana lesy zany zay eto fisarany ijanona izaran'ilay vola. Ok pata. Lasa tokoa ilay malalako. Tena malahelo anazy sahady aka. Nefa mbola vorovolana teoriana ny nandehanany dia efa ohatran'izany sahady ny fahoriako. Zakako ve izany tsy ahita azy 3 taona izany. Mitady azo mifankam-panahy izany. Aleo ezaka katoromaso ka sady mandroso alina koa ny andro. Izao ilay toerana falehan'ilay sitraka malalako. Tena vao maika mitombo izany alaheloko azy izany ka. Manahoana ianao mademoiselle? Ianao koa manaitra. Salama ianao? Miandry aloha ny fiantso ahy. Dia ninao mba izy raha tsy mahadiso? Velana dia mety ka. Sarika be ty sipy izany. Izy aloha dia manjy. Aleo raha ngapeanany tia. Faly mahafantatra ny felana aloha ary ny tenako e. Sady ohatry ny tinitinianao be nge za e. Ianao kosa nge mahafatifaty loatrako. Dia anome tsy ny bandy ary venao raha ilaza ny bandy hoe tianao e. Tsy te aheno an'izany mihitsy aloha fa azafady Zany dia hono mba afaka mahazo numéro telefônina anao ve aloha e. Mba hitsoko anao rehefa le mahatsaritsara anao iny Ahoana koa ary ty lehilahy ty izany e. Izy aloha tsy ratsy. Ohatry ny variana be nge ianao zany e.
Miresaka aminao ange ary felany. Tsy maninona ka. Meo anarany telefonanao andratako azy. Ty ary. Zay. Misaotra betsaka kiry filana. Fa honao raha tsy mahadiso miandry olona zany ianao eto. Ka maka saina fotsiny mba ndrava aloha mantsy zay androany dia naleoko nakaty. Ay ve ka raha tsy mainka ianao dia mba ndao inviteko iara sakafo amiko aniko. Manaiky ara zany ka. Sady zany koa zao ny ilaiko. Ay zany fa iny azao mampianao amin'izany. Faly be ahafananaiky ianaoko. Efa 5 andro ange zao no nanarahako maso anao zay. Fa tena mafatifaty loatra ianao. Tiako be kiry filana. Misaotra betsaka zany amin'ny fitiavanaoko. Tato lasa ny tovolahy ty sady mifoko. Ka ndao amin'izay ary tsika. Ndao ary. Tsy miasa ianao ny tao tsy taitra mihitsy. Tsy miasa androany ka. Ay ve dia andao zany mba hiaraka hivoaka. Ora anjara mba mila maka ina kely atao trano fa tena zay ny tena mariny. Za angeny nangatahako tsy asa mihitsy. Fa vadika ny tafa ho ianao marina ve tsy mahita hoe tena tsy mandro fahalemana mihitsy tato ato izay. Arako mihitsy reny ny anjara. Nefa inona moa no azontsika atao fa izay le fiainanako. Ianao ve ahoana? Maly zao nisy ray aman-dreny roa nitaraina teo amin'ny fampahalalam-baovao fa tsy tahony ny zanany vavy. Reny keo ne matetika manaraka ny sipa ny mahatonga azy tsy mody. Dia ny jolany mahatsiny. Ary ianao zany anie manome rariny an'ilay mpanao ratsy Ohatra zavatra marina zany lazaiko anao zany ka ny filazako an'izany tsy midika hoe fanomezako rariny azy akory fa mitady vola kosa nefa zareo tsy maharesy doky anao aka. Manenja ny telefonanao zany. Elo fotsiny anenao Aleo raisiko rehefa tsy raisinao ary. Makareny tsofina maheno any mitabataba eo. Allô? Ohatra tapaka le izy. Zany efa milaza aminao aza raisina fa ianao tsy mety teneny ny pingapinga. Inona koa zao matezitra anao amin'izany. Mialanao andianako ka. Fa hoaiza ianao? Ataonao inona zay aleoko tsy aferanao zany. Gabriel. Fa inona mahazo anao Inona ny olanao? Efa hoe tsy aferanao zany. Lasa fa tsy mandreraka. Fa inona koa ary mahazo an'iny vadiko iny? Sao dia mba sanatria manao sipa ary. Efa nanjavoko ve moa vao anao an'izany? Eny mety reraky ny asa marina izy dia lasa kisitana. Dia ahoana raha miandry inona tiany malazalaza zany Inona moa fa zao mamaly ny antsonareo zao ry tata. Rehefa anareo mantsy miantso dia vola foana ny dikan'izay ny itsika. Samy mihitsy moko. Zay nge hoa. Zao lety tsika tsy mandany amin'ny fotoana tsy mampidi-polo zany ozatry ny fiainana ny vola ka mila tadiavina foana lesy zany Zava tsara mihitsy patron be fa zao aloha nitsoko an'ilay ino pata? misy zanakadeba mila alaina keriny zay alaina keriny mihitsy mpanambola be mantsy ny lirainy. Rehefa azo le zaza dia tao amin'ny fanaovana azy lesy fainina zany aza matahotra ianao pata fa ataontsika matsiro be io afery io andraso aloha ahoana ny anjarako amin'izay. Za indray raha miandry ina ty mataotao azy ty sa lasa tsy matoky andray tsy matoky ndray tsy hoe tsy matoky fa mibandy mba manana kajy manokana ny fiainana hitanao ihany fefa mandroso ny taona nge zao paty azoko ny tia zandry ambara zany hoe ikopa kely hatramin'izay rehefa mahafeno batondrakitra zay mihitsy pata sady rehefa mety ny tantana dia anambady amin'izay tsika ino pata efa misy sipy zay ihany raha mety ny aminay dia iny lasa mibanda ny pata zao miandry azo ifanampiana foana ny fiainany ilay zany pata fa zao hoe io afery io ohatran'izao no fandehany ahoana pata mirava amin'ny 10 io zazavavy io raha pitso eno ny latsana eno
tonga dia eo nareo manao ny action entinareo ny amin'ny tranon'le naman'lahy iny aloha izy dia ahoana efa vita izay tsonahy dia za ndray manohy manaraka izy mazava tsara pata fandraso aloha misy blema kely inandray ahoana ny vamina amin'izay zay indray raha miandry dia mahita mila vamintsika io fiara nentiko ihany io no entin'ny raisany mbola vao mividiako mantsy io ary tsy mbola nentiko no tany an-trano misy koa alina moka vamina vaovonga ianareo zany zay ka tena manam-bola ranganareo ry pata mariny atsika zandry mila miketsika foana fa tsy matory lava eto fotsiny oke raiko zany ra pata dia ahoana ka zao entin'ny lamody io fiara io zao za mandeha taxi zay aloha fandeha dia ataovy tsara aloha misy onapitso dia matoky an'lahy zay raha miandry oke voaray pata manahoana ary izay papasy mamoana izay zareo koa moa atsona tatato izay dia tsy mandray antso foanako rehefa mba azo antso indray dia milaza sahirana indrindra moa fa papa ary tia felana lasa tsy mikonekta firy tsony fa inona raha ny antony sa hoe andeha ody dia ahoana nefa ny fianarako lasa lavitra koa raha ngazany saiko izany aleo aloha miomana dia ianga ho any am-pianarana ka dia ahoana ary miandry dia tena tsy nanaiky mihitsy moa ianao raha tsy niaraka tsika aiza moa dia hoe tsy nanaiky mba tsara sanjila fotsiny atadyreny mandeha fa ny olana nefa dia dia za efa manan'olo tianako rehefa miverina aty Madagasikara izy dia tsy haiko hoe inona izany ny ataotsika enao koa izany avelo an'la izy ry velana zange eo aka tena tianao sady mahavelona tsara ihany koa fa zao marina ary miandry fa aiza ho ahy ianao tia miasa otry fa atolozanao me fotsiny manontany ianao nge za okaki izany ho any aleo ny momba antsika ihany no sintsika resaka ka tiako fantatra nge ho ahy izany zao dia sanatrika maninona miandry ahoana ka te hiditra lalina aminao sy ny fiainanao any efa matahotra be mistera loatra ianao moko za efa fantatrao fa efa manan'olo tiana zao felana rehefa tia dia manaiky ny zava-misy ka marina nge izany fa saingy ny zavatra mamaditra any tsy afahako manao an'izany vetivety aloha fa misy miantso vetivety ohatry ny tsy mazava mihitsy miandry ity ka matetika izy rehefa misy miantso dia miataka lavitra anahy foana aleo hoe inona izay zavatra resahana io efa nataona ihany le izy pata eno aza matahotra ianao fa tsy misy maharaka izany io efa toerana atokisana tsara ny nametrahana azy voaray aleo mialeto aingana aloha otry fa manina ianao to matahotra be tsy misy nininona ka aleo iverina eny ampandriana aloha naninona tamiko ateko ary velany tena tsy azoko mihitsy le zava-mitranga ka manahonina eny ato salama tsara salama tsara saingy oay fa inona mampisento aneny misy olana nga tena lasa niova be aky mivadiko ry felana lasa masika lava izany indraindray azy izy mamy mihitsy rehefa miditra ny trano izany fa ahoana koa ary izany ohatrany tsy azoko mihitsy na za koa zany tena kaky
ohatrany hoe nisy namisavy izany no fahitako azy. Ka sao dia kosa ara mba nisy zavatra nataonao tsy tiany ka. Aiza koky, efa firy taona mivadiana ve dia mbola isy an'izany koa? Tsy haiko aloha. Tsy haiko koa na hoe stressé loatra amin'ny asany ihany izy ngamba. Nefa na izany aza tsy tokony izany ny amin'ny lava azy anie. Dia tsy haiko tsony e. Zaho ary izao efa 3 andro tsy nody hatrany. Atsoko tsy mandray telefonina mihitsy. Tena enjana izany ry neniko. Fa inona izany no nampiako any neny aloha e? Zao felana. Sady marina tena misy zavatra mampiahy aminy mihitsy. Izany very neny? Izany hoe mety hoe manao sipa ve izy ohatra? Tsy izany ka. Ny asa ataony. Ankoatra ny asa ataony any am-piasana dia tena mino aho fa ohatra manao afera maloto mihitsy ny vadiko iny. Nisy fotoana izy nisy ny antso dia tsy nandray appel. Ndraisiko ilay izy dia tezitra be izy. Nanomboka teo amin'izay nanara-maso azy. Izany very neny? Fa zaho miangavy andria mba hanampy amin'ny fitadiavana ny tena marina. Tsy tiako mantsy raha afera maloto no hamelomany anay ato. Aza matahotra neny fa afaka manampy any neny raha amin'izay ka tsy olana mihitsy izany. Fa toroneny ana fotsiny ny zavatra ataoko. Mila rana maso izy. Vao manana profo sika dia tsy maintsy hitory azy a. Dia tena sahanao ve nitory anazy ry neny? Hitandrio mangana be io. Aiza hoe? Taroany tato Andry izany ange ny lazaiko andry teo hoe lasa niova izy. Tena mahagaga izany ka. Nefa izy tsy mba mpanao an'izany mihitsy. Ka izay mihitsy. Fa avelako no neny fa handeha aloha izaho e. Dia rapitso aho mandalo. Izaho io koa mantsy somary maimaika fa sendra nandalo taty fotsiny aho dia mivila. Izay fa lasa andao araikiry felana. Gabriel, afaka mba miresaka aminao ve a? Resaka inona izany e? Resaka inona? Maika be mantsy aho fa tsy handany fotoana aminao eto. Tena maika. 10 minitra fotsiny. Alefaso nresaka ao fa ela be izany izy. Zao Gabriel. Inona e? Tsy haiko hoe inona mahatonga anao niova tampoka ohatran'izao. Ka ohatran'ny olona rehetra niova e? Taloha nefa ianao tsy mba manao ohatran'izao mihitsy. Fa inona ny tena antony? Tsy misy idiranao izany na kely ary. Rehefa mihena sy mitafy ianao dia mangina ny vavy dito. Ka tsy zakako tsony ny anaovanao anahy ohatran'izao e. Raha zao angamba ny hitany sitraka dia tsy haiko tsony. Ary mangina ny vavy mangina fa tsy misy miantso aho io zao. Allô? Ahoana tsara? Fa fototra ahoana indray ilay tsy sainy reto a? Dia efa miteny amin'ny lisa eny fa tsy nisangy amin'izany aho. Everiny lisa moa fa moramora raha tonga any amin'ny mpitandron'ny filaminana any izany. Tonga any ilay olona nitazominy raisiny. Mila miontsika ty zao dia zao zao mihitsy. Miandra ny lesany eny amin'ny mahazatra izay ihany. Gabriel, fa hoaiza ianao? Mbola miresaka aminao ne ahy e. Gabriela! Tena lasa izy. Aleo arahako aingan'izay alehany. Aleo izay ny atao. Fantatro amin'izay ny momba anao ry miandry. Ty ianao ty kay ka mpanao afera maloto. Ary ny tena tsy napoziko koa dia ny dadany sitraka amin'ny patroany. Izany kay mahatonga an'ireo manam-bola be ohatran'io mivelona mihalatra. Dia inona re izany ny ataoko e? Ilaiko tsara mantsy milaza an'izany amin'ny vatiny sao dia sanatria amin'ny fo eo ilay ramatoa iny. Hitako ny hevitra ka. Iza koa ary izany miantso foana izany e. Ve sitraka e. Allô? Allô? Ahoana tsy malala? Fa maninona kosa no ela be vao mandray e. Fa mbola nisy zavatra nataoko re a. Inona ny vaovao any? Manahoana ny fianarana? Ny fianarana aloha efa kely sy adio vita e. Ary ianao manahoana?
Milamina tsara koa ka. Ay, mahafinaritra izany ko. Ary tapao amin'izay ary aloha fa mbola misy zavatra tao ahy Eny ara dia rapitso mamerina miantso anao ilay. Izay dia mahazo tondry. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy a. Dia inona ary? Sanatria ve ka... dia izay ny zavanyseho pata. Tena manao asa tsy rambina mihitsy isan'reto a. Tena tsy mety izany marina everin'ilay fa tsy fahotana lehibe moa izany zavatra ataonao isan'izany. Ka tsy napoizina kely izy paty. Tsy apoizina tsy apoizina ahoana izany a. Tandrevako izany amiko, izany no tena tandrevaka. So vototra ilay vola be, vototra eniny sofiny lava izany raha miandry a. Eny patron, eny koa. Izao aloha mandefitra aloha amin'iny, mandefitra satria voasamba ny laisany nanao ady sy noatra an'izany. Fa misy manaraka indray aty aloha. Eny misaotra aloha patron, misaotra ny fandeferana. Fa ohatry ny ahoana aloha izany mission izany a? Zao rehetra misy tovovavy izay any a manara-maso antsika. Olona fantatry sy fantatry laisany tsara io, olona io fantatry laisany tsara io. Ahoana? Izy iny namahataitatra an'ilay felana no anarany. Fantatry fa pisakay izay lasy io felana io amin'izao. Eny patron, miaraka aloha izay ka. Ka izao rehetra mila fitaina ny aminy a, fitaina ny aminy. Ahoana tsara pata? Izany hoe vonoina izany izy. Oltira miandry a, izay mihitsy le ty. Fa ahoany? Ny antony lesy dia tsotra. Fantany izao ny zavatra ataontsika fantany. Sady manaraka izany koa mbola ny fitahany koa le ty ny zanako a. Fitahany ahoana ny zanakao ka? Le ty iny tovovavy iny ange n'olo tiany zanako raha tsy fantatra anahy. Lasa nanatra ny velany zanako a, dia nefa izy mifanadala amin'ny lahy. Zany ve? Ohatra izy. Tena loso ty marina. Dia inona izany re no ataoko hoe dia tsy maintsy hamono amin'ny felana zany. Iny ty mampanjoretra ny lahy ty. Mila vitaina aingana fotsiny varatsy izay a. Higarotsika satria tsy maintsy tory antsika iny. Eny pata. Za matahotra anao fa tanterahantsika izany. Eny ary matoky an'lahy ary aloha amin'izay koa andeha tsika fa tsy mananambara ntsony ahy. Ny andro ny antony lahy fotsiny izay no ataoko. Oray pata. Dia inona re izany no ataoko hoe? Dia ho sahako tokoa hoe izany no andatsaka ny felana. Ako sarangaha. Nefa raha tsy manao an'izany dia inona no mety iseho? Aleo aloha mandeha dia eny an-dalana misaina izay tokony atao ka. Dia izany ny marina rehetra ary neny a. Inona izany ny ataontsika? Tena efa napoziko mihitsy ankizy izao a. Fa izao aleo hanao mody tsy mahalala zavatra rehefa atao trano izy. Izay mihitsy aloha na za koa aza nge tena mila mitandrina manomboka izao Angamo efa hain'zareo hoe mahafantatra ny tena marina ianao. Fa olona mpanao afera nge reny neny. Ary misy fiara tongo izany. Izy mihitsy izany fa kalma tsara aloha ndria. Atokala ratsy ty. Mahazo aniko ianao androany. Manao ny dada? Fa inona moa mbola ataonao ty an-tranoko ty ka Fa misy ina ry Gabriel? Mba mamangana izy. Tsy mila ny makaty tsony raha matoty olona mpamitak'olona io. Andraso aloha mba anontany. Tsy mila anao miteny tsony aho dia sahanao ve mifankatia miandry nefa nareo sitaka tsy mbola nisaraka akory ahoana tsara? Ay ve ka nisy an'izany? Mba velao ary nazava lasa ndry voaka ny tranoko miaraka amin'ny vavako miteny. Lasa hoa tsy mila mahita ndritsony ka rery neny tsy misy raindry izany aho. Mitady anararoatra ny zanako fotsiny ty. Antso ny sitaka sao dia zao amin'ny WhatsAppko mihitsy sao dia zao ihany fa tsy lasa mihitsy zao. Eny ary andeha tokoa velominareo. Ay ve ka nisy an'izany ty? Ianao tsy mahita fa zatra fahanana fotsiny ko. Tena loso izany marina.
Fa misy inona ry any Madagasikara any? I papa ny aso ary nilaza fa mahampirafy afelana. Nefa ange felana mandefa mesazy privé aty amiko hoe mitandremy ianao amin'ny rainao io e. Tapakaranga ny hevitro fahody sady mifanadinana raha teo moa efa vita. Ny valiny ange afaka jerenao ny lininy. Miandra rehefa tena nandinika ho aza dia izay ny fanapa-kevitra hitako fa mety e. Aleo tena hajanona ny amintsika. Fa ahona kosa ary felana zange tena tianao e. Dia avela ho zava-poana zany rehefa rahantsika rehetreny. Tena hoako izay ry Miandra. Tena tsy mety amintsika intsony miaraka. Inona mihitsy ary mampivadika anao tampoka teo e. Ao mbala zao aky ha? Nafin-javatra amiko loatra ianao e. Saika hanapa-kevitra ihany aho hoe hisaraka tamin'ny sitraka dia hanambady nefa maninona ke? Tsy nampoziko hoe hainao tia keka jolahy. Fa nao afera maisina. Tsy araka iaina amin'ny olo loatra izany kosa e. Ay ve ka zany e. Jere moa izany fihetsika eo. Zavatra ratsy ohatr'izany dia mahafaly ianao. Zao felana, tsy misy esako saina koa na tsy hanambady ary ianao ha? Va iny tsy ataonao tiry Miandra. Avelao iny aty. Se malaly androany ny farany ahitanao ny tany dia atao veloma mangina ny amponao koa sitraka izany. Miandra iny fa tena matitra ve ianao io? Ohatry fikala kely ty ve adala sa maninony tsy misangy aminao zany ha? Ary ny araloha fanokafavavony Manderabe. Fonarehany. Aleva hifatsika na zany maty volana. Tsy mila an'izany ntsony amin'izao. Enao maty no ilaiko satria mahalala ny tsy ambarateloko. Azonao zany? Eny. Zany malala zany fa tsy torianao akory. Maninona? So de verinao fa adala ary ataovy ny vavaka famelan-keliko amin'ny ratsy vita tetỳ tany fa ela be zany e. Tsy mitady hevitra sao dia maty ny tieto. Mitetika iny ianao iny? Iny ary ny fanaovandelona e. Maty tsara zay. Tena teo amin'ny fony mihitsy le antsy maranitra be ny natsatoko. Ese ary ireo iantso amin'ny pata amin'izay fa vita ny efera milamina. Fa ianao ty moa zany mitady namiko mihitsy ny anjara Fa za moa nanao inona anao ry Gabriel? Zara mantopy azy isariana dana io hitanao io convocation io dia sanao ve nandeha niteny tany amin'ny inspecteur de police fa hoe olona mpanao afera maloto Fa ahoana moa ny tsy hosahako? Olon-dratsy ianao amiko. Tena nanenina nanambady ianao. Tena tsy vaniny ianao e. Zany olona mampihana sakafo anao tato hatramin'izay zany re nitorianao. Aleoko mahantra toy izay inona zavatra tsy ara-dalàna e. Zora matotia io no namelomako anareo tato. Jereo nareo salama tsara salama vatana ary tsy hanajanona n'io zany azonao. Dia ho hitanao tsara koa fa hitory ianao foana. Ny gadako zany no tena tanjonao ry anjara. Ny elanao amin'ny asa ratsy ataonao io ny tanjoko. Vadiko ianao tsy tiako ratsy fefara. Rehefa izay raha ny tianao atao dia izao ataovy ao an-tsainao tsara fa tsy ahasakana amin'io zany ianao. Tena maty fa na mihitsy ianao ty. Maninona tsara? Azaza mbaizana vava dia efa miteny aminao azay. Miteny ny zavatra marina e. Ampangina amin'izay vavanao io Gabriel, maninona ny taroanao e? Eto amin'izay koa nanamperako ny anao fa malleraka miana aminao e. Gabriel, mianjeraka ao Fok izao Eto amin'izay koa nanamperako ny anao e. Maty no mety aminao fa mitady any mba sianako anao. Gabriel, aponjao. Zay maty io e. Adraso aloha
Leo bataila dia atao tsampanina kavyatsy. Tsisy mahita tokoa. Zao, zay. Hoanina tsara ny varavana sao dia misy mamokatra. Na tonga dia foanana mihitsy io varavana io e. Foana ilay varavana mako io. Atao rindrina biriky io. Zay nga manodena atao. Zay ny zava-niseho tany Pata. Maty felana. Zay e. Dia aiza na sinilesana indrazana ka. Nilozako tao aloha izy mivoaka moramora dia lasako. Ka izao raha miandry. Tsy maintsy alaitsika any zao dia izao zany dia atao toerana ray ihany. Toerana ray? Eno a. Tsy azoko. Vonoko koa nge nivadiko e nifonoko a. Ay. Dia nasitriko ambanina kavy eo ny razana. Fa ho ataoko biriky ilay varavarana amin'izay a dia tsy misy tafiditra intsony izy e. Fa ahoana Pata? Ka za mba ny anaran'ny tolona tany amin'ny polisy ngely ity e. Nofonoko dia nataoko ambanina kavy ho avy tsy mino e. Zany a. Ary ahoana zany nanaovantsika ny felana ka? Ka aleo aloha sy alaitsika any zao dia izao izy a. Kandary sady mino aloha fa mbola tsisy mahalala hoe misy razana satria alina izay ny ady dia maraina mivoaka moramorako. Karaha izany a. Zareo ve ity zany amin'ny alina no miverina any a. Ka zay mihitsy angeny saika olazaiko anao teo Paty. Ka aleo mihitsy le zay no atao, zay no ataotsika. Ay, fa hoana Paty. Inona indray aloha zany niketrika manaraka e? Aleo tsika makainak aloha zany dia. Fa hoana e? Manahy mantsy fa sao dia hoe taoriana nandianany vato tany amin'ny inspekteur iny a. Dia tsy maintsy hanao recherche mafy reo. Tena marina mihitsy aloha zany Pata. Andao lesy aloha manina ny fiara ka nana tompoko vahafelana aloha. Andao ary zay no ataotsika. Dia ahoana amin'izay Pata anao tao efa io mifaty felana zao ka andao ary zato izy ay bata sy mianaka any ambany lakafo fa tsisy afa-tsy izay ngely ity no hita zay mivaolana farany izay ihany no azo atao e. Eny ary tsy teo voasarimo tamin'ny raha ohatran'izao mihitsy a. Eny tsy omeko tsiny ianao raha nisafidy an'izao zavatra io Pata fa eloko maro mantsy ny voatery tsy maintsy hanenjena antsika raha hoe nihitatra lavitra be ny raha iny. Tanlahy fa azo natsara le tiako. Eno a. Ary andao amin'izay fa mandeha ny fotoana lesy e. Ka aleo aloha ianjara no alefa mialoha vao mandefa nikala felana tsika. Dia lahy eo amin'ny tongony fa za ty amin'ny lohany. Eny ary somary mavesatra. Midina moramora mitohatra lahy. Pata ve mo? Somary malama. Mijerefa lalana tsara lahy. Saika ny anjera raha nisy kely fa so ihany. Moramora ihany izy a. Efa tongotsika. Dia apetohitra amin'izay dia finotsika zavatra eto izy. Ao zay. Aty anao raha vady malalako aloha no mipetraka. Aty anao aloha. Ary aty ny tena fonenanao mandrakizay doria men. Baolina iloha zany leranga ty mirediredy ihany fa tsy ampy azy. Vitanao koa ve mamitany aminy dia alefantsika eo daholo izy mianaka. Zany dia inona moa ny olana raha izay nao ampangina azy mandrakizay ka. Ataoko fa tsy misy olana angambo zany a. Ory Pata zanakao iny. Tiako ny zanako fa rehefa manome lagy amin'ny fiainana mbola matsiro ity a dia vitaiko tsara ny aminy. Marina aloha zany Pata. Tena toanako ny hevitrony amin'izay. Mbola matsiro marina nge ny fiainana ka tsy andeha olaniana any am-ponja. Efa mahay lesona tsara. Voaraiko tsara ny lesona Pata. Nene zao aloha e. Tapitry ny fa amin'ny afera amin'izay aloha tsika. Fa zao ahoana izay Pata? Mila sipa kely ndray. Mbola veritra aloha mba analako andro zany. Ka ahoana? Mahita lahy. Tsy maninona mody tambazana vola be raha ohatra hoe izay no azotsika azy nety. Izay azotsika karohany zany Pata fa tsy olana mihitsy a. Dia atao fa ilaiko rariva lesy raha ihany. Sady tena mila an'izany azao anio ariva. Eno ka ahoana no atao? Hoentina ty an-trano ve izy zany sa hoe aiza ka? Ka aleo mijery toeran-kafa mihitsy aloha zany dia. Toerana mba kalma ankoatra ny aty an-trano e. Ok. Tonga dia etsika izay Pata. Le maintimainty sa le manjamanja sa le fotsifotsy no mety aminao ary? Tiako ataovy le mba tsara amin'ny forme fotsiny lesy dia efa milay. Ok Pata, siora mihitsy e. Ao ataotsika izany.
tena alina vao jadina ty atrano marina. Fa ny zavatra tena mahagaga dia tsy nisy tratrako antso na ipapa na imama. Eny na ifilana ara. Fa inona raha ny zava-misy ety e? Indroa zay na nofiratsy mahakasika amin'ny mama hoe nisy nandatsaka anaty ady lalina be hono izy. Ohatra za koa dia varina eto fa tsy mandondona akory. Ohatra mitengy izy zany e. Ody o! Ody e! Ory maman za ihany e! Nizay kosa fa nisokatra ny varavarana ko. Fa izany nanokatra azy teo fa ohatra ny tsisy olona akory inge. Sa miverina tampoka. Nefa ohatra ny tsy possible nge zany. Dia nakaiza tampoka teo nefa ny. Alefa akatoko amin'izay dia miditra makany an-trano fa tsy maintsy hita ihany ny mariny. Tonga dia nisokatra ihany koa ilay varavarana vao tonga teto nefa ohatra ny mangingina fafa tsisy olona akory nge ato zany. Maman! Maman! Papa! Faiza taonareo e? Tena ohatra ny tsisy olona ato ka. Jery io nge ty loto mameno ny trano e. Sady efa mainy bobongolo mihitsy. Midika fa efa fotoana lava zany ny tsisy nanokatra ny trano. Ny tsisy nanokatra ny trano. Fa nakaiza marina zany ry zareo e. Tena tsapako reraka zany fa aleo maka toromaso avetrany angamba dia hito eny ampitso e. Hoay marina, fa inona koa ilay feo nanaitra teo e? Ohatra ny feon'olona mitoloko izany raha mifanenisako azy. Andraso e? Izany ray, ohatra ny feom-behivavy nge izy izany e? Tena feom-behivavy mihitsy ka. Fa feo avaiza azy zany? Ale noko tsara. Afiatsy mbarikatsy. Dia ahoana ara ny atao? Ho jerena sa ahoana? Aleo rangaha jerena. Mila mandraiky bay fotsiny aso misy olona ratsy tafiditra ny trano. Ty eto misy nitiditra ny ty metiko. Dia aleo aloha tsaitsaika manara-drindrina aloha. Sokafana moramora ny varavarana dia manaraka ny lalatsara. Ohatsay. Fa toy mijanona tampoka ka. Tsy endray. Mila mandrosy ihany aloha na izany azy ary tsy kolovina tsara ny manodidina sao misy zavatra hafahafa marina to. Tena tsisy ninina ka. Tena tsisy ninina ty. Nivadika mangina hafahafa indray azako. Mizany indray ilay feo. Avy any nefitra faratra angambany izy zany. Aleo jerena ankianarana ka. Dia sanatria misy ifandraisana ny tsy fahitako ny papa sy mama ve izao zavatra izao e? Andriamanitra, fa inona marina ny zava-misy? Nitsahatra indray ilay feo vao tonga aty anefitra varatra aty. Inona ary ty? Aleo tsy diana tsirairay ihany ny efitra rehetra sao dia mba engany mba handiso any eritreritro ratsy. Maraina sady ny andro marina. Jerena tsy efa miposaka amin'ny masoandro. Zaho koa moa tsy nahita torofiry tratran'iny zavatra aligniko. Efa mitelo maraina angamba vao azo tory. Tapitra vao jeriko daholo ny efitrano rehetra fa tsy nahita ninina nefa dia naheno feon'olona mitomany mihitsy. Fa inona ara ny dikan'ireny e? Marina raha mba ilamina amin'izao ny say fa raha tsy mahita ny papa sy mama tonga ato an-trano. Nisy fotoana niresaka tamin'ny felana dia
Laza izao mitandrema hono ny amin'ny papa fa misy zavatra tsy mazavazava izy. Reto farany kosa manizingizina fa mena rana ho ny filana namadika. Dia tsy haiko intsony izay noko teny amin'izy ireo e. Dia aiza raha zany no andeha? Aiza no ahitako ny papa sy mama? Sa hoe ho any an-tranon'ny filana dia ho ito izay lazay e? Tena izay ranga mety a. Mino aho fa hifelana ny mahita ny toerana misy amin'ny papa sy mama. Patron! Ahoana letsy e? Ahoana e? Manapaka filinina koa le ty Ka tonga any nge le zanakao lahy ny kamako ny antso ateo. Efa nandalo tany an-tranon'ny filana azy hono le rifa niverina fotsiny rehefa tsy nahita azy. Zany ve? Eno dia ahoana zany no ataonao zao ka? Mandreraka koa lesy zany Ahoana no atao e? Ka tsy maintsy makany an-trano aloha zany mandamany sao dia misy zavatra tsy kiatry le rioko. Ka angamo tsy efa milamina be daholo ny andro pata aloha le tsy mandamina ny lohany aloha na izany aza. Dia ono inona zany no valinao raha manontany amin'ny filana sy ny reniny le rika? Calme lahy fa hitako foana ny avaly azy rehefa tonga any ny anjarany lahy aloha dia mitazan-davitra ihany fa raha mila fanampiana dia tsy maintsy miantso any lahy. Okey, voray mazava zany pata. Dia mahazo mandeha amin'izay lahy fa mbola misy zavatra ataoko e. Fa ive mbola nampahalala ny fotoana tongavako fa hoe tampotampoka loatra. Raha nanontaniana ny olona manodidina ny trano dia milaza fa i papa sy zanona mahazany no teto farany. Efa tapa-bolana lasa hono izay ny alany dia tsy niverina tsony. Mba mahagaga koa zany ko. Dia mba mety ho tafaraka ve zany izy sy maman sa nakaizy maman e? Dia tsy haiko intsony. Tena mila ho vaky ny lohako mandinika an'izany rehetra zany. Ary mba inona ho reto zavatra mifonofono ambany latabatra reto e? Andraso e? Fa inona reto? Hoay marina fa torongony. Tena rongony. Fa rongony ahoana koa tony dia iza no nametraka azy tato? Ary misy fiara tonga ke zany aloha verina amin'ny toerana reto. Andraso aloha ranga alaiko sary na izany aza. Zay dia averina amin'ny toerany teo ihany. Zay. Ary aloha mijery an'izany olona tonga izany ako. Efa mampaneno saona ery mantsy izy zany. Papa marina fa taiza foana eno ahoana salama letsy e. Tonga soa lesy lahy zanako ohatray fa tonga oviana ialany tsy mba niantso mihitsy letsy. Misaotra aloha papa dia tratra soa. Tonga tamin'ny maly ka niantso fa tsisy tratrantso mihitsy nareo ko. Mandro soa mihitsy aloha aty an-trano fa toy ilozantsika mianaka amin'ny resaka eto ivelany eto fotsiny. Fa hono ary papa lasa izy aloha maman e. Ohatray aity koa moa mbola voaingana lesy niverana ny telefoniko e. Dia tsy tratrantso mihitsy e. Anjara reniny lava lasa namany fianakaviana any ambanivohitra lavitra be any izy Zany ve? Ay fa oviana izy nandeha? Efa tapa-bolana lasa angamba lesy zay fa hoana letsy e. Ahoana zay papa? Fa tamin'ny fomba hoana moa midinany latra atao trano tamin'ny datra atao trano tamin'ny voatonga lahy. Ohatra ny diko daholo manko ny trano rehetra. Ka za koa raha mba gaga ary papa fa nisokatra ho azy nge le varavarany. Ohatra n'ireny hoe nisy nanokatra reny. Le tirisitraka fa nisokatra ho azy ahoany dia tsy mino ianao raha ilazako fa tena zany ny zava-misy. Fa ny zavatra nahagaga nanaraka koa papa dia ohatra ny naheny feom-behivavy mitoloko mitomany zany tamin'ny alina. Nikaroako ny fiavian'le feo fa miovaova be. Mbetika avany atsimo, mbetika avany avaratra, mbetika any andrefana dia any atsinanana.
Ny faramoreraka dia natoriko. Fa tena marina daholo ve izany zavatra lazainy lazany. Tena marina izany ry papa. Efa hoe tena marina nge izany ry papa. Fa hoana? Efa naheno ohatran'izany koa nga. Mbola tsy naheno an'izany na dia indray mandeha aza. Dia zanatika nanangatra sahady fa izy miananga napetraka eo amin'ny lakavy. Tsy mino an'izany ka. Tsisy an'izany manangatrangatra izany tsony fa rehefa maty rangaby dia maty azy. Fa papa moa izany taiza foana nandritra an'izay fotoana lavalava izay. Toa hoe efa elaela mantsony ianao ny tsy tato. Fa izy zao ny teny an'ny lafa tsy teto ka. Ka nanontany beza-pivarotro itsepitany ahy. Nandalondalo teo foana letsy fa mba halainga ny koa izany. Ay ve. Fa vadika aloha ny resaka. Ve ahoana letsy. Fa tena marina tokoa le tenin'ny papa iny. Ay tena namitaka tokoa ferany. Tsy tahotra tsy henatra izy nitondra bandy any tanony. Fa izy indray zao nalalan'lany izany ka. Efa nandalo tany amin'izareo aka. Dia ny olona mpiray vodirindrina amin'izareo no niteny tamiko. Dia fantatro vetrany fa izay izany le sakaiza ratsiny. Bandy maintimainty lava ranjana an'izany no le izy. Efa niteny an'lany ahy. Tsy azoko antoka ho ahy ny sipiny fa lahy moa mbola tsy tena niny tamin'izay nolazaiko an'lako. Raha mba fantatry lahy matsy fa miandirakirako ihany izany olona lazainy lazany. Zao aloha aniraka ny lavetivety dia mba hividiano. Ay eny are. Sitraka. Hoay, mamo, tena natsiaro anao nge ahy. Ary maninona aloha ianao manao akanjo rovidrovitra efa ratsy be ohatran'io e. Sitraka, mijaly mamo. Tena mijaly mamo. Fa ahoana e, inona mahory anao? Lazao vola? Tsy ory vola fa ory fitiavana. Mamo, tsy marina izany. Tena tianay nge ianao e, tena tianay. Tsy tiana ny dadanao. Jereo fa mangamangana daholo ny vatako fa ny vonoany Ny vonoan'ny papa ve ianao? Dia tena vita amin'ny papa ve ny namono anao e? Eny anaka, tena vitany tokoa. Ary ny aminao dia mitandrema tsara fa mivadika biby raha ianao. Mpamono olona. Ny fikisany laingy tsika hatramin'izay fa fanao afera maloto io raha ianao io. Maninona tsara hoe ry maman? Izany e. Mpanao afera maloto ny rainao. Tsy vitan'izany fa sady mpamono olona. Izay fa handeha fa voafetra ny fotoana iresahako aminao. Fa hoaiza aloha maman miverena aloha maman. Hoay marina. Na nofo nahita amin'ny maman. Dia nofo fotsiny ve sa fambara lozy? Tsy maintsy hidina any ambanivohitra hijery maman raha pitsy vao maraina fa tsy andry amin'izao fotsiny saiko. Dia sanatry tokoa ve ka mpanao afera maloto tokoa ve papa e? Ohatran'ny azy ino izany fa porofy ny rongony hitako tao ambany latabatra iny. Mody naniraka izy nefa naka an'le rongonina feniny. Tsy hitako totsiny mantsy iny raha vao miverina. Midika izany fa izy ihany no nametraka azy tao dia izy ihany koa no naka azy tao. Tsy fantany anefa dia efa fantatro soma tsara ny fisian'iny tao. Zafady angery papa mba misy zavatra kely tiako resahana aminao. Fa misy inony za efa maika andeha letsy sitaka. Vetivety fotsiny rery papa. Le fahasoa fa maika letsy ka momba ny diako avy tany ambanivohitra. Tany dia tsy nahita maman akory. Ny tena marina moa izany dia hoe tsy lasany akory izy. Dia tia anontany ianao hoe nakaiza marina maman e. Aiza lesy no ahitako izay nalehany ihany hidina any ambanivohitra ny fialany teto dia tsy arako tsony nanakaiza izy nanakaiza azo ny lahy izany izy. Hafahafa nge izany valy teninao izany. Vadinao renin-janakao dia tsy fantatro akory izay toerana tokony misy azy. Tsy mba niantso azy akory na hoe mba nanontany momba azy ianao fa vitan'izao fotsiny.
Ary sao dia mba marina zany resaka henoko e. Aza mampiakatra ny tambavika lasitaka mba olon dehibe ihany rainy lany miresaka amin'lahy fa tsy zazakely akory Eny ary fa nataonao ino maman valio ahy fa tadiavin'ny lahy ataoko iny nanindreny lahy vononao izy rangaty dia mety izay ny antony tsy maheto azy fa adala ve lahy mivadiko ve tika ho vonoko ka rehefa nivadika biby nitoetranao dia vitanao zany rehefa mamrongono moa zany ny tena marina sitaka aza mbarzah no ianaran'ny latevadevaina fa mahazo aniko lahy ngara avy ny antra tany ampita lahy dia andeha nosinoso ny maizy andrainy laka mbola tsy tia apitatra lavitra nyty raharaha ty ringa Gabriel aleo atsoko amin'ny anaranao mihitsy aloha na dia hoe raiko aza efa hainao tsara ngamba ny fianarana izay no ratoviko tany an-dafy dia aninona nefa ialana ny antra tany an-dafy azy aninona ialana ny antra tany an-dafy misy matahotra ny langa io ka izao vao tena mazava amiko mombanao fa panao afera maloto ary mbola pirofo tsy azonao ialana le rongon'ny fonofony tao ambany latabatra iny ny hevitra mantsy ianao fa tsy arako ny fisiniteo zao satria efa mahalala ny tsy ambaratelo koa ry alahy dia miala tsiny efa tsy maintsy amita ny momba ny latakany nanaovako any anjara sy felana ihany koa te tany lahy ty basy tsara fana ty amiko ty no anaperako ny ainy lahy na dia zanako azy lahy ory papa dia vitanao ve namonao maman sy felana tena tsy vanynao tena vitako tokoa ty rehefa ampitopoka any amponja fa tsy zanaka ne asolony ary aleo tsokely amin'izay aloha miandro mba ho namako andevina ny lany amin'ny lakaviko raha tsy fantatry lahy matsy ato ambanin'ity trano ty ihany nandevenanay ny anjara sy felana azony lahy ary io ametrahanay any lahy ora miandry miakara amin'izay satria ambony ainga any lahy tena tsy vaninareo efa fanahy-biby marina no anatinareo fa tsy mba hafanahanyolombelona tsony fa dia manjana koa dia vitanao ny amono azy tena vitako mihitsy moa zany rehefa mandanginina lesy mandanginina ka mbola anoty anao zao ry papa mbola anoty anao ny fandatsahanao ny raha andreo tsy manatsiny rehetra zay voronao tsy miasa saina amin'izany lesiny aty ataovy mivavaka lahy farany fa efa indro andoaka mibetro ny lahy mbala mivoaka anatin'ity polety ity azony lahy zany efa iny ty miandry irakirako mpandeakama matoky andrindra ty iny raha tsy hainy lahy dia izy le bandy mainty lazainy lahy fa lava ranjanana niaraka tamin'ny felana ary mbola izy koa no nandasaka ny ainy aleo ampahafantarina na daholo zany alohan'ny andozany lany ty tany ty ora miandry ahoan'izay pata ahoana pata azony lahy raisy ty basy ty dia tifiro manandrify ny lohany aleo fitainy lany fa zanako ny mantsy ty zala ty ka sao dia misy todiny keo alefaso lesy aleo fa ataotsika zany ny maty tokony tsy miteny ry pata ataovy ny mivavaka ela farany sitaka sa efa vita tsy vaninareo mbola anoty anareo zao ataonareo zao tonga lesy dia asioby miandry ohatran'ny mbola be taim-bava alefaso lesy atao mbola lozany la mangovotra indray ve alefaso koa patroa inony ohatrany tsy afaka ako tsy mety ty misy tanana mitazona iza lesy mitazona n'lahy eo ary fa maninona no atondro ny lahy ty amiko zay ny vavabasiny ty fa adala ve lahy ringa ny kendreny lahy fa tsy zay tsy mety patroa inony tena tsy mety fa misy tanana mamikotra mafy lasy ty patron monsieur Gabriel tena voatifitra tsy nahateny amin'irony izy matsy tena tsy fananiko fa ohatry ny misy tanana ny bakeo hoay marina tena ny firine zalaty tamin'ny lohany mariny papa dia mitsirara maty mikoriny eraky ny tranony raha ianao kosa tovolahy tsy maintsy mbola tapiriko ihany koa ny aminao fa so vao mainka ampitombo ny eloko any anjehanay eo natondro ny aty amiko indray le basy marina zay vao tena faty ohatry ny misy tanana manalabe mitazona ny tendako pikitra le basy teny tanako fa izy zany kendamba vovotreo oay iny fa pikitra le basy dia vaiko le lalako zany tsy ngevy revy ohatran'ireny misy mibaty rindry ohatran'ny misy manan-kinda ihany koa izy zany oay marina efa atao mipikika amin'ny miala ny vatany lohany kereny zovotra iny tenga teny doda tena mameno ny trano tena mahatsiravo ny zany marina oay misy olona mihinga zany fombehivavy raha ny fahainoko azy
na tsy nahapoizitra ohatr'izao ny faran'ny fiainako marina. Maty papa, maty mamo, maty ihany koa filana. Aika-pano afera maloto lerako. Nafen'ny tany ambany lakavy mamanso filana rehefa avy ny vonony. Tsy maintsy niatso ny polisy ny présidentako tany nanamarina izany ka hita soma tsara tao tokoa ny faty. Izay efa taolana sy karana sisa. Nanamboarana fasana tao ivelan'ny trano izy ireo. Tao anaty tamboho ihany. Tsy natambatra toerana ny papa sy maman fa samy nanana ny fasany. Ny felana sy miandry kosa nalain'ireo avany. Vao vita ny fandevenana ny papa sy maman dia nangorona entana nankaty ampitan-dranomasina. Tsy te hiaino Madagasikara intsony fa mampahatsiahy tantara ratsy loatra ny fiverenako tany. Efa latsibatra maty avokoa mantsy ny olona akaiky tany. Lasibatra, tantara nosoratany Andry Tafita Mikael sy Alko Atefison.